ia sorana ny tompo lehibe mbola tafaraka eto indray tsika zany amin'ity tapany arefty noho ny fianarana izay nanaontsika tamin'iny maraina iny ho an'izay tsy hita tamin'ny maraina dia manao kokoa antsika bonjour daholo tsika rehetra fa soavan'ny tompo sy ny fiadanana amintsika rehetra alohan'ny zavatra rehetra nefany dia hivavaka isika vavaka tsika Jehovah-Andriamanitra raha io mankalaza anao izay midery anao ary manome voninahitra anao. Eny manandratra avy ny anaranao izay rehetra amin'izao ka ho mandrakizay. Raha mbola misy izao fotoana izao efa any miara-mivavaka dia ianao mbola manome izany. Hoy ianao Andriamanitra milaza manao ny vava mandrakariva ka aza mitsahatra. Misaotra anao izay rehefa nomenao fotoana fa any miantso ny anaranao. Hoy ianao hoe antsoa eo dia valiko ianareo ka ny ho zava-mahagaga saro-pantarina. Ahoana moa no hamantarana iny ny teninao sy hamantarana ny zava-miafina amin'ny teninao raha tsy mifanainao no miasa ao anatinay. Ka mety izy raha hiasa mifahafenoana ao anatinay ianao amin'ny alalan'ny fanainao masina. Ka ao karaha ny fanainao no hampianatra anay ny zavatra rehetra. Ka ny marina no afaka anay tsy ho andevo. Ka raha hianatra indray ny teninao izay ny terivity raha io dia sokafo ny fonay, sokafo ny sainay hamantaranay ny sitraponao. Dia mitenena raha io amin'ny alalan'ny fanainao masina fa vonikely izay vahoakanao. Amin'ny anaran'i Jesosy nandratanay izany vavaka izany raha ito anatrehanao. Alleluia. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray izany tafaraka amin'ity ariva ity amin'ny fampianarana izany. Isaorana ny tompo ny zavatra rehetra. Mbola mandeha indray izy amin'ity ariva ity izany fa nidevolitsika kely lalana manakana tsy handehanana ity fampianarana ity satria tsy zakany mihitsy ity fampianarana ity. Ka noho ny fahasoavan'ny tompo dia afaka mbola mihaona eto indray tsika amin'ity ariva ity izany. Inona moa ny resantsika tamin'ny maraina iny izany resantsika tamin'ny maraina dia miresaka ny amin'ny hoe inona moa ny ataon'i Jesosy izao any an-danitra. Inona maranantsika ny lesona izany hoe niakatra any an-danitra Kristy, inona ny ataony any. Kristy any an-danitra iny izany dia izao hoe mipetraka eo tanana ankavanan'Andriamanitra izy, mifono ao antsika izy. Ary fantatsika tsara fa rehefa any an-danitra Jesosy niditra tamin'ny voninahiny izy dia izao hoe efa nirotsaka izany ny fanamasina, ny porofony izany hitantsika tamin'ny fampianarana tamin'ny maraina hoe nirotsaka tamin'ny mpianatra ny fanamasina. Ary Jesosy ihany koa dia niteny nanambarana hoe ho an'izay mino azy izy dia hisy ranony boboka eo aminy. Ny fanahy izay ho raisin'ny mino no nolazainy tamin'izany ozy izy. Ary tanteraka izany tamin'ny andro Pentekosta, alohan'ny Pentekosta, tamin'ny mbola teo Jesosy dia namem-petra ny mpianatra izy hoe endrasito Jerosalema aloha nareo izy mandra-panahy ianareo ny fanamasina. Dia niandry ny mpianatra, nirotsaka ary ny fanamasina. Ka ny porofo izany hoe nirotsaka tamin'ny mpianatra ny fanamasina dia izao tafiditra tamin'ny voninahiny Jesosy Kristy. Dia tanteraka ilay teny fikasana izany izay nampanantena indray antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny amin'ny nanomezana ny fanamasina. Ka tsy hiditra lalina amin'izay intsony tsika fa hiroso indray ary nytoiny amin'ity tapany ariva ity izany hoe inona indray ary ny lesontsika amin'ity ariva ity izany. Ka ny zavatra resantsika indray izany dia no jery todika kely tsika satria tamin'ny herinandro tsika raha niresaka dia niresaka tsika ny amin'ny resaka hoe manahoana ny fijerin'ny zareo musulman izany ny amin'ny hoe Kristy dia zavatra porofontsika teto nijerena teto ilay izy hoe io tsy resaka hoe invention n'olombelona hoe zavatra fironina fa zavatra tenin'Andriamanitra no manambara fa zanak'Andriamanitra Kristy ary Andriamanitra ray mihitsy ary no miteny fa zanak'Andriamanitra i Jesosy Kristy. Dia hitantsika mihitsy hoe ahoana moa mazanak'Andriamanitra ny Kristy dia izay hoe nivoaka avy tao amin'ny ray Jesosy. Dia nitorotoronina tamin'ny alalan'ny fanamasina tao an-kibon'ny Maria. Dia tonga nofo Jesosy Kristy. Efa lesona lava no resantsika tamin'iny fa tsy resaka lalina mikasika amin'izay tsika. Ny zavatra resantsika dia izao anao jery todika kely tsika izany mikasika ny Jesosy Kristy sy Mahome na Mohamada hoy isika malagasy izany. Izy moa Mahome fa io ilay hoe mpaminany zareo musulman izany. Dia ho resantsika kely izy satria hoe manahoana no ohatrany hoe karazana misy fivavahana anankiroa izany. Ohatrany hoe eo ny fivavahana kristianina anankiray, eo ny fivavahana silamo anankiray. Ny teny fikasana nefa dia izao nomena n'iza ny famonjena. Amin'ny teny fikasana izany iza no anarana nomena famonjena. Ny Baiboly no resantsika dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no
azona ny famonjena. Eo ihany koa ny zareo musulman dia milaza hoe misy tantara ao anatin'ny soratra masina hoe i Abrahama dia niteraka anankiroa zany. Ny anankiray tamin'ny vady tsindraniny dia Ismaela izany, tamin'ny Agara zany. Ny anankiray tamin'ny vadiny tena izy dia Izaka izany. Ka misy zavatra mifamaofao zany io ka eo no jerentsika amin'ilay izy avy amin'izy ara zany. Satria mantsy ny zavatra anankiray dia zao hoe i Mahomey na Mohamada zany dia taranaki Ismaela Mohamada. Fa i Jesosy Kristy kosa taranaki Izaka. Ka io zany netsantsika tsy maintsy miverina zany sika any am-boalohany mijery ny soratra masina hoe avy amin'izy ara no ny teny fikasana no nomena ary avy amin'izy no famondrenana ny jafim-pamonjena zany zay omen'Andriamanitra antsika zany dia tsy maintsy manao jery todika kely zany sika mijery ny tantara. Dia zay mahatonga hoe rehefa mianatra ny bokin'ny Apokalipsy tsika dia tsy maintsy miverina koa tsika makany amin'ny testamenta taloha mba hampazava zany ny amin'ny mampamonjy any Kristy Jesosy zany. Dia ho jerentsika ary le izy. Raha mijery zany sika ny any amin'ny origine ny tany amin'ny fiandohana zany dia tsy maintsy miverina ny mihitsy zany sika miverina tsika zany makany amin'ny Abrahama. Dia zao i Abrahama zany no antsoina hoe rain'ny mpino ary tamin'ny Abrahama no nanaovan'Andriamanitra fanekena voalohany hoe aminao no hitahina amin'ny taranako no hitahina ny firenena rehetra. Ahoana moa ny fidianan'Andriamanitra ny Abrahama tamin'ny firenena izay nisy ny Abrahama dia zao hoe mpanota avokoa zany ny olona firenen'ny olona rehetra tamin'izany fotoana izany tao anatin'izany ny fanompo-tsampy maro samihafa. Fa i Abrahama rery no hita fa marina teo anivon'ny fiarahamonina izay nisy anazy ka no fidian'Andriamanitra manokana zany izy. Fidian'Andriamanitra manokana izy. Ary Abrahama dia marina fa iny taranaki Seta avy amin'ny Adama i Abrahama zany. Dia ho raisitsika kely ary jery zany sika aty amin'ny Genesis 12. Ahitantsika zany ny fiandohan'ny tantaran'i Abrahama mikasika an'izay zavatra zay. Dia miverina zany sika aty amin'ny Genesis. Genesis 12 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Genesis 12 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Rehefa hita dia hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izao ary nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jehova tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranondrainao akany amin'ny tany izay asehoko anao. Dia ahatonga anao firenena lehibe aho sady hitahianao sy ahalehibe ny anaranao. Ary ho fitahiana tokoa ianao ary hitahy izay manisy soa anao fa hanozina izay manozina anao. Ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Rehefa nifidian'Andriamanitra zay ny Abrahama natsoin'Andriamanitra Abrahama dia izy miala amin'ny tany ny tanin'ny rainao izy zay nahalehibe anao. Ka mandehana ny tany izay ampandehanako anao dia ataoko firenena lehibe anao. Dia tonga anao firenena lehibe, hitahy anao sy halehibe ny anaranao ary manina ary ho fitahiana tokoa ianao. Dia toy izany, ary hitahy izay manisy soa anao, hanozina izay manozina anao, ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambony tany. Zany hoe ao amin'ny Abrahama no hitahiana ny firenena rehetra ambony tany. Inona io fitahiana ao amin'ny Abrahama io? Zay hitahiana ny firenena rehetra ambony tany. Io zany teny fikasana lehibe zay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Pacte zay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Dia nino i Abrahama, dia rehefa nino i Abrahama dia inona nataony andininy fahaefatra? Dia nandeha i Abrahama arak'izay fanalazain'i Jehova taminy ary Lota koa mba niaraka taminy. Ary efa 570 taona i Abrahama raha niala tao arana izy. Niala zany izy, lasa izy nandeha nanaraka ny tenin'i Jehova izy hoe nino an'i Jehova izy. Dia lasa izy. Aiza moa hitanina mpandehan'Andriamanitra azy io? Any amin'ny tany Kanana zany. Andriamanitra ny tenin'i Abrahama nefa manao hoe aminao no hitahiana ny firenena rehetra. Nandeha ny fotoana zany tonga tany amin'ny tany Kanana i Abrahama. Tsy mbola niteraka ihany Abrahama. Tsy mbola niteraka ihany Abrahama. Dia rehefa tsy niteraka Abrahama dia inona ny zavatra nitranga? Nisy doto zany tao amin'ny Abrahama. Ohatra tsika olombelona ihany zany.
satria i Abrahama dia olona tahaka atsika ihany. Nandeha izy araka ny teny Jehovah tokony niditra tany amin'ny tany Kanana izy. Namboly izy, niompy izy, fa zao tsy niteraka izy, tsy nanana zanaka izy. Nefa hozy Andriamanitra hoe aminao no hitahina ny firenena rehetra. Dia raisitsika eo amin'ny Genesis indray 5:10, andehantsika amin'ny Genesis 5:10. Dia inona ny zavatra mitranga amin'ny 5:10? Dia naverin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama le teny fikasana izay nataony tamin'ny Abrahama. Dia niresaka tamin'Andriamanitra zany Abrahama. Dia izao ny zavatra nisy. 5:10 rehefa afaka izany dia tonga tamin'ny Abrahama ny teny Jehovah tamin'ny fahitana ka nanao hoe aza matahotra ry Abrahama, izao no ampindy anao sy valim-pity lehibe indrindra ho anao. Dia namaly an' Jehovah Abrahama tamin'izay teny zay, ary hoy Abrahama, Jehovah Tompo, inona no omenao ahy? Fa izao mandroso fahanterana. Fantatsika tsara fa efa 70 taona mahery Abrahama no niala tao arana teo. Eto izy efa mipetraka tao Kanana, efa mandroso ihany ny taona nefa neto. Dia hoy izy Abrahama, Jehovah Tompo, inona no omenao fa izao dia mandroso fahanterana nefa tsy manan-janaka. Ary ny ho tompony ahy dia ilay Eleazara avy any Damaskosy. Ary hoy koa Abrahama, indro izao tsy nomenao faramandimby, ka indro ny anankiray amin'ny ato an-tranoko no andova ahy. Zany hoe rehefa nieritreritra zany Abrahama hoe za dia tsy hanan-janaka intsony fa dia Eleazara le mpanomboko ity zany no izy no andova amiko. Fa ahoana hozy Jehovah? Ary indro ny tenin'i Jehovah tonga taminy hoe tsy andovanao izany fa izay ateraka ao dia izy no andovanao. Andriamanitra miteny hoe tsy Eleazara ny andovanao fa izay ateraka ao izy no andovanao. Eo ilay hoe aminao no hitahina ny firenena rehetra. Inona nefa ny zavatra nitranga teto? Zavatra nitranga nefa dia zao. Rehefa niteny an'izay tamin'ny Abrahama Andriamanitra dia nanao nino ve Abrahama sa tsy nino? Nino Abrahama? Dia jereo tsara fa zao niteneniny andininy eo amin'le andininy fahadimy aloha e. Zao niteneniny dia nitondra azy nivoaka teo ivelan'ilay izy. Zany hoe Andriamanitra zany nitondra ny Abrahama nivoaka teo ivelan'ilay. Dia nitondra azy nivoaka teo ivelan'ilay izy ka nanao hoe jereo nge ny lanitra ka isan'ny kitana. Raha mahisa azy ianao dia hoy izy taminy ho tahaka izany ny taranakao. Andininy fahinana ary nino an' Jehovah izy ka dia nisainy ho fahamarinana zany. Nino zany izy? Tsika manana doty eo rehefa misy fotoana tsika misy zavatra mitranga amin'ny fiainantsika. Manaraka ny fahamarinana tsika dia indraindray tsika misy doty ano antsika dia marina ve ty lalana alehako ty? Za ty ve ny adaly? Dia ahoana? Fa eto Abrahama dia mitovy amintsika mihitsy rehefa manana doty tsika amin'ny fiainantsika. Rehefa ataon'ny olona hoe ianareo ty dia tena miadaladala mihitsy amin'ity zavatra ataonareo ty. Ny olona ve mba manao zao zavatra ataonareo zao? Dia indraindray tsika mametraka fanontaniana eny dia za ty ve ny adaly? Fa eto zany dia Andriamanitra nampahery azy. Tsy Eleazara no andovanao fa ny taranakao izy. Raha jereo izy nikitana amin'ny lanitra raha maisanisa ianao fa ho tahaka ireo izy nisan'ny taranakao dia nino Abrahama? Zavatra nisy nefa dia inona indray zavatra nitranga? Nandeha indray ny fotoana. Mbola tsy niteraka ihany Abrahama. Mandroso fahaterany Sara vadiny, mandroso fahaterana ihany Abrahama. Lany aika indray izy mivady ahoana ihany ty. Dia inona nataon'ny Sara vadiny i Abrahama? Nandresy lahatra ny Abrahama izy. Nandresy lahatra, inona fandresetrahatra nataony? Zaho izy teva tsy manananaka fa zao. Andany ianao izy mahandro miaraka amin'ny mpanompo vaviko mba hahazoantsika taranaka. Mety avy aminy angamba no taranaka hoe andovanao araka ny tenin'i Jehovah. Zay zany ny tenen'ny Sara mantsy i Abrahama. Atsika 5:12 no ahitantsika an'izay.
de tsika migenesis toko 2:1 ka hatramin'ny 4. Ary Sarai vadiny Abrahama tsy mba niteraka, ary izy nanana mpanompo vavy Egiptianina Agara no anarany. Ary hoy Sarai tamin'ny Abrahama, indro efa tsy nanome zanaka ahy Jehova, masina ianao, mivadia amin'ny mpanompo vaviko, angamba azo zaza aminy aho. Dia nekeny Abrahama ny tenin'ny Sarai. Nekeny Abrahama ny tenin'ny Sarai. Mafy zany hoe tsy manan-janaka zany. Mafy angamba zany hoe tsy manan-janaka zany fa aiza ny misy vehivavy avitan'izany. Hoe za tsy manan-janaka, andany ianao mandry amin'le mpanompo vaviko atsy, nandrany ianao mandeha mandry amin'ny ranona roa. Tantara nge izy manana deuxième bureau io. Fa de zay ilay izy. De lasa zany nanaiky resy lahatra, nanaiky resena lahatra zany. Nanaiky resena lahatra zany Abrahama hoe hivady amin'le mpanompo vaviny mba hahazoana taranaka, de nanaiky izy zany. Inona ny zavatra nisy? 7. Rehefa nonona 10 taona teo amin'ny tany Kanany Abrahama, dia nalainy Sarai ny vadiny Abrahama Agara Egiptianina mpanompo vaviny ka nomeny any Abrahama vadiny mba ho vadiny. Dia nivady tamin'ny Agara izy ka nanananaka raha vehivavy. Ary rehefa hitany fa efa nanananaka izy dia nataony tsinotsinona ny tompo-baviny. Eo nge le resantsika teo. Tantara nge zany manana deuxième bureau zany. Nanaiky zany Abrahama mba azo taranaka zany amin'ny alalan'ny Agara, angamba mety hoe tahiny Jehova zany. De nanaiky izy ny proposition zay nataony Sara azy hoe andana mandry amin'ny mpanompo vaviko ianao. Ka rehefa bevoky ty mpanompo vavy, lasa izy ny rôle leo amin'ny tanàna. Za mibevoka fa nga madama ny bevoka fa za no mitondra zanak'i Abrahama. Lasa nataony tsinitsinina le tompo vaviny. Nataony tsinitsinina lay tompo vaviny. De ozy izy ahoany amin'ny 5, ary hoy Sarai tamin'ny Abrahama, anody anao ane ny fahoriako, fa efa nomeko andefy mandrinao ny mpanompo vaviko, ary no nitany rehefa nanananaka izy, dia nataony toy ny tsinitsinina. Jehova ne tsaray sy anao. Ary hoy Abrahama tamin'ny Sarai, indro fetananao ihany ny mpanompo vavinao, ataovy aminy izay sitraponao. Ary anapahorin'ny Sarai Agara dia nandositra ny tavany izy. Rehefa nanao tsinitsinina ny Sarai zany Agara, dia nanao ny taraina tany amin'ny Abrahama Sarai hoe ahoana ty? Fa jerenge ty ataon'ny mpanompo vavinao. Dia hoy izy Abrahama, fa ngamo tsy mpanompo vavinao, ngamo nareo tsy nanao fanekeny. Fa zao mpanompo vavinao izy, fa ataovy aminy izay tianao atao. Napahorian'ny Sarai izy. Nitsoaka ny ianao niaraka amin'ny zanak'i Abrahama. Tsoaka. Tsy hita zay naleny zany, niaraka tamin'ny zaza izy. Tsoaka izy. Ka eo zany le zavatra anankiray hoe fanontaniana mipetraka aloha dia ty hoe sitrapon'Andriamanitra ve no nakany Abrahama ny Agara? Jereo tsara fa raha miresatsika ny amin'ny any amin'ny Adama sy Eva dia hoe ny lahy ozy izy andaniny ray sy ny reniny, ary ikambana amin'ny vavy izy ary nofo ray ihany izy roa. Abrahama nandeha tamin'izay lalan'izay hoe manambady tokana Sara ny vadiko. Fa eto zany ny antony nakany Abrahama vady dia inona ny antony? Tao anatin'ny fahaterena zany izy. Tao anatin'ny fampiretana zany Abrahama. Dia lasa nanao izy. Tena hoe ty zany mba mety azoko taranaka. Kanefa n'izao move misy zava-mahagaga zay tsy hain'Andriamanitra. Hain'Andriamanitra zany nameny Abrahama na dia ao anatin'ny fahaterana io azy. Fa tsika rehefa miaraka amin'Andriamanitra zany dia zao hoe tsika tsy mba manana faharetana. Impatient tsika zany. Tsy mba manana faharetana. Fa tsika rehefa mangataka zavatra dia mety hoe vetivety dia tonga le zavatra. Fa neny Abrahama range niala tany amin'ny tany Kanana izy teo amin'ny 17 taona teo izy niala tany, tsy hoe tany Kanana, tany Arana zany, tany amin'ny toerana nisy andrainy. Niala tany Arana izy teo amin'ny 17 taona teo. 10 taona mahery izy nipetraka tao amin'ny tany Kanana, mbola tsy nahazo taranaka izy. Zany hoe fa 20 taona mahery zany. Ahoana ihany tiky za ty fa 20 taona mbola tsy miteraka ihany.
nanaiky any izy io tena mety avy amin'ny hoe agara zany fa mety hoe tsy amin'ny sara zany satria izy no taranika Abrahama io ka mety hoe tsy avy amin'ny sara zany tsy fantatra fa arak'le tenenina hoe matoa zany le vehivavy Sara vadiny Abrahama navita nanao an'izay hoe action zay nandray fanapahan-kevitra zay hoe ampanambady ny vadiny amin'ny mpanompo vaviny fa tena mafy taminy zany hoe tsy mananjanaka zany tsy azo eritreretina hoe ohatry ny ahoana ny mety fomba fisainany tao zany tamin'izany fotoana zany ka de nanaiky azy Abrahama tamin'izay zavatra zay ato anatin'ny soratra masina de misy ny tantara tahaka an'izany hoe betsaka ny vehivavy zay tsy nananjanaka tato taorinan' io zao ohatra ny hoe tantaran'ny Abrahama de nisy koa tantara tao ny vadiny Isaaka koa Isaaka zany vadiny Isaaka zany zanaky Abrahama zany tateorina de nanaona koa ny vadiny Rebeka tsy niteraka ihany koa nisy any koa tantara tateorina tany mpaminany aty amin'ny tantaran'ny Samuel aty de ny mamany Samuel atsoina hoe Ana tsy niteraka ihany koa izy fa ahoana ny fomba nampiterahana izy ireo Andriamanitra no nahabevoka azy ireo donc zany na de teo aza zany ty toerana misy an'ny Sara zay tsy bevoka ty zany ain'Andriamanitra zany no maninona no mahabevoka azy ary raha tsy bevoka ihany koa ny olona anankiray zany de zay zany ny sitrapon'Andriamanitra ihany koa matoa ny olona anankiray zany tsy bevoka hoe ahoana aty de ny olona mantsy miezaka daholo amin'ny fomba rehetra hoe ahoana mba habevoka fa za tsy bevoka fa nga izy ty forcé noatra zany fa raha mijery an'le anangentsika raha jerentsika ilay tantarany Andriamanitra mihitsy no natonga azy arak'le soratra masina hoe tsy nahabevoka azy raha sika kely angely teny eo amin'ny Samuela voalohany io toko voalohany de tsy tsika eo amin'ny Samuela voalohany io jerentsika kely zay tantara zay raha sika kely Samuela voalohany toko voalohany de ovakitsika kely mihitsy zany manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo jerentsika kely ary nisy lehilahy Efraimita anankiray tany Ramataima Zofima avy any amin'ny tany avonan'ny Efraima Elkana no anarany zanaky Jeroham zanaky Elio zanaky Toy zanaky To zanaky Jofa ary nampirafy izy Iana no anaran'ny vadiny anankiray ary Penina no anaran'ny anankiray ary Penina nananjanaka fa Iana kosa tsy mba nanana ary raha lehilahy niakatra isa-taona niala tamin'ny tanànany hivavaka sy hamonjy zavatra tao fanatitra ho an'i Jehova tompony maro tao Silo ary tao izy mirala zanaky Eli Diofni sy Finiasa mpisoron'i Jehova ary tamin'ny andro namonoan'ny Elkana zavatra tao fanatitra dia samy nomeny anjara iray avy Penina vadiny sy ny zanany lahy ary ny zanany vavy rehetra fa Iana kosa nomeny anjara androa satria izy no tiany nefa nataon'i Jehova momba ahoana izy no tiany nefa nataon'i Jehova momba izy no nahatonga ny Iana momba tsy miteraka Andriamanitra mihitsy zany hoe raha misy olona zany tsy miteraka zay zany sitrapon'Andriamanitra andraranao fa raha tian'Andriamanitra ho bevoka koa ain'Andriamanitra koa zany manao bevokanao ain'Andriamanitra koa zany manao bevokanao tsy hoe anmetsiny an'Andriamanitra ianao hoe zava maninon'Andriamanitra tsy nataonao misy antony zavatra rehetra misy antony zay fa ain'Andriamanitra no maninona mahabevokanao za de nalala mihitsy tamin'ny olona mpiaraka mivavaka taminay taloha zany izy io mpivady de zareo reo zany efa ela no teananjanaka fa tsy mba nanana mihitsy efa tena hoe amapolo taonany zany tsy mba nananjanaka mihitsy efa atorin'ny olona ndana makary amin'ny anina manaovan'izao atao daholo hosory an'izao ny kibinao hoany zao makany amin'ny spesialista andray andro izy de zao nanantona mpanompon'Andriamanitra anankiray de rehefa nanantona ny mpanompon'Andriamanitra izy de nangataka hoe mba hivavao zay ozy izy de nametrahan'le mpanompon'Andriamanitra tanana ny kibony vavahana izy hoe mba azo zaza vo ny vavahana
afaka fotoana fohy ataontsika hoe afaka ny volana atao oriana monja ny fotoana io zany de nanao ny toejaza volana vitsikely tao oriana fotsiny de ny toejaza le anababy akory ny afalin'izy mivady ny deran'Andriamanitra satria Andriamanitra zany no mamomba ny olona anankiray ary Andriamanitra koa no manome zany Andriamanitra koa zany no manome zany tahaka ny Iana zany zay hoe momba izy ka na de momba ry Iana satria Jehovah no namomba azy ain'Andriamanitra ve no nanome taranaka ny Iana sa tsy ain'Andriamanitra de inona nefa no zavatra nataony Iana lasy Iana satria amin'ilay izy tsy niteraka io zany de zao nanaraby azy ilay rafivaviny zany nanaraby azy izy tsy mananjanaka de ny marary izy malahelo ny fony de lasa izy nandeha nivavaka tany tempolon'i Jehovah de rehefa nivavaka tany tempolon'i Jehovah izy de inona ny zavatra nitranga de zao ny zavatra nitranga 10 vakitsika ary Iana dia narahely fanahy indrindra ka nivavaka tamin'i Jehovah izy sady nitomany de nitomany ary nivoady izy ka nanao hoe Jehovah tompony maro raha mba hitsinjo tokoa ny alahelon'ny ankizivavinao ianao ka hatsiaro ahy ary tsy hanadino ny ankizivavinao fa hanome azazalahy de omeko an' Jehovah kosa izy amin'ny andro rehetra iainany ka tsy hokasikareza ny lohany ary raha mbola naharitra ny vavaka teo anatrehan'i Jehovah izy dia nodiniany Eli ny vavany iza moa ty Eli ty fa le mpisorona be tao amin'ny tempolo zany fa ny teny anakapo Iana ka ny molony ihany no mihetsiketsika fa ny feony tsy re akory ka dia nataony Eli fa mamy izy averiny Eli hoe olona mamy tonga aty amin'ny tempolo ty ramatoa ty tsy mety ny zavatra ataony nefa izy nivavaka zany manao vavaka toram-pomaingina tao izy de hoy Eli taminy mandra-pahoviana no mamy anao esory aminao ny divainao dia namaly Iana ka nanao hoe tsy atomboko vehivavy malahelo fanahy aho fa tsy nisotro divay natoka tsy akory fa mamoaka ny atao-poko eo anatrehan'i Jehovah aza atao vehivavy tena ratsy fanahy ny ankizivavinao fa ny aben'ny fahoriako sy ny alaheloko no hitenenako mandraka kehitriny dia namaly Eli ka nanao hoe mandehana somatsara ary omen'Andriamanitra ny Israely anao ane zay angatahanao taminy ary hoy izy aoka hita fiteo masonao ny ankizivavinao dia lasa nandera vehivavy ary nihinana izy ka tsy nalahelo tarentsony ary ny fomaraina koa izy ireo ka nivavaka teo anatrehan'i Jehovah dia lasa nody ka nanao tany ka tonga tao an-tranony tany rano ary ny Elikana nahalala ny anavadiny ary Jehovah nahatsiaro azy inony hoe nahatsiaro azy io nahatsiaro any Iana i Jehovah dia 20 ary tamin'ny fahatanterahany andro dia nananaka Iana ka nitera-day ary ny anarany atao hoe Samuela fa hoy izy tamin'i Jehovah no nangatahako azy Jehovah manome zanaka Jehovah koa mahatonga ny olona anankiray ho momba zany misy antony ny zavatra rehetra tsika nge tonga eto ambonin'ity tany ity de zao hoe mbola vao akibo zany tsika eo akibon-drenitsika mbola vao anaty famoronantsika dia efa fantatr'Andriamanitra ny isan'ny andro iainantsika fantatr'Andriamanitra ny fahavelomantsika fantatr'Andriamanitra ny momba antsika rehetra tsisy miafina amin'Andriamanitra izany satria izay ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra ka eto zany dia zao hoe raha momba zany Iana dia Andriamanitra no nanomba azy dia tahak'izay ihany koa i Sara vadiny i Abrahama raha momba zany Sara dia Abrahama i Andriamanitra no namomba ny Sara fa zao tsy naharitra izy ireo dia mitady solution ohatra tsika olombelona ihany Andriamanitra rehefa mampanantena zavatra amintsika ka tsy miandry tsika zany tsy manana faharetana zany tsika dia zao mitady solution tsika zany inona ny solution azo atao hamana ny problème tsika satria Andriamanitra mahalala ny fotoanany hoe amin'izao fotoana zao no natanterahako ny teniko sy ny fikasako fa tsy androtsika nefa zay fa tsika teanao aingana dia misy vokany nefa zay zavatra zay ary tena nisy vokany ratsy teo amin'ny
tantarany Abrahama mihitsy le nakany Abrahama vady any izy any Agara zany le mpanompo vavy satria niteraka problème be teo amin'ny tokantranony Abrahama le izy ary rehefa niteraka io Agara io de nanahoana problème tamin'ny Sara tsy vitan'izay ihany koa fa tonga ny fotoana teoriana rehefa niteraka Sara zany rehefa nahatsiaro an'i Sara i Andriamanitra hoe tonga ny fotoana zay ahabevokan'ny Sara satria Andriamanitra no manome zaza de voatery tsy maintsy norohana ny ala teo amin'ny Abrahama le zaza nateraka i Agara tamin'ny Abrahama sy i Agara izany zay mahatonga le izy lasa niteraka zavatra ratsy le izy tateoriana teraka zavatra ratsy zany hoe zay le teneny tsy désir bureau tinge ka tantara manaraka ny arabe misy ny olona le mandeha any de manandrakanjana any ambadika any ga vitan'izay fotsiny fa miteraka any ambadika any de tsy maintsy amelona n'iny zaza iny de ao de miala ao tokantrano de miverina ao tokantrano de mandeha de miala ao zany problème tsisy tokantrano vanina tsony tokantrano rony velominao ahoana ny afahanao an'izany am'izay ny fiainana am'izao fotoana zao fiainana efa mafy ty ahoana ny afahana manao an'izany tantara zany ny zavatra nisy zany de inona ary no zavatra mitranga raisika iverintsika kitray verintsika any amin'ny verintsika any amin'ny Genesis teo zany le hoe niady tamin'ny Sarai Agara de nitsoka ny alan'ny Sarai satria napahoriny Saraka de izy nitsoka tany iny nisy anjely niseho taminy de zao ny teny le anjely tamin'ny Agara 5 ary hoy le anjelin'i Jehova taminy miverena any amin'ny tompo vavinao ka miarety izay ataony aminao ary hoy koa le anjelin'i Jehova taminy ataoko maro indrindra ny taranaka ao ka tsy ho azo isaina izy noho ny amarony ary hoy indray le anjelin'i Jehova taminy indro manananaka ianao ka hiteraka zazalahy ary ny anarany ataonao hoe Ismaela satria efa niaino ny fahorianao Jehova anananaka ianao izy ary hitako maro indrindra ny taranaka ao ka tsy azo isaina noho ny amarony zany hoe ny taranaky nanome fikasana ihany koa zany Andriamanitra ho an'i Ismaela hoe amaro ny taranaka ao ihany koa ary nomena azy ny anarany teto ny anarany ozy izy de atao hoe Ismaela ny anarany fandana ozy izy miverina amin'ny tompo vavinao ianao izy de lasa izy niverina tany de 5 efa niverina zany Agara de zao ny teny ary efa 920 taona i Abrahama raha Agara niteraka ny Ismaela taminy zany hoe i Abrahama niteraka ny Ismaela io zany efa 920 taona izy efa tena antitra efa de tena antitra de i Abrahama niteraka an'io de nieritreritra hoe tena ty zany le taranaka nomeny Jehova na Ismaela zany avy amin'ity zany no hitahinany firenena rehetra satria zay no teny nomeny Jehova zany hoe nahazo zazalahy zany kanefa tsy zay le izy satria tsy avy amin'ny Ismaela ny teny fikasana zay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama de jerentsika eo amin'ny Genesis 7:12 jerentsika Genesis 7:12 de ny 5:5 Genesis 7:12 de ny 5:5 ka hatramin'ny 1:20 de hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama ny amin'ny Sarai vadinao de tsy mba ataonao Sarai intsony ny anarany fa Sara no ho anarany ary hitay azy aho ka hampanana azy zazalahy ho anao eny hitay azy aho ka ho tonga firenena maro izy ary isy mpanjaka ny firenena maro avy aminy dia ny ankohaka Abrahama ary nitsika nanina moa i Abrahama no nitsika satria za efa anatin'ny fahaterana be tivy Sara efa antitra be tivy dia ny ankohaka Abrahama ka nitsika ka nanao nakapo hiteraka vao izay efa 100 taona satria efa 100 taona zany Abrahama no niteny an'io indray i Jehova tamin'ny Abrahama fantatsika efa niteraka ny Ismaela izy 920 taona
eto zany Abrahama efa ho 100 taona no niteny taminy ray Jehova. Any zany Andriamanitra vao miteny manao hoe hiteraka zazalahy Sara vadinao. De niome i Abrahama. De ny ankohaka Abrahama ka ntsika nanao anakapo hiteraka vao izay efa 100 taona. Ary hiteraka va Sara izay efa 70 taona. Ary hoy Abrahama tamin'Andriamanitra, enganye ka Ismaela no velona eo anatrehanao. I Abrahama zany de tetina niry, enganye ka Ismaela no velona eo anatrehanao. Ny tiany tenena amin'izay de hoe enganye ka Ismaela. Amin'ny Ismaela no tanteraka ny teny fikasana izay nolazainao tamiko. Fa tsy hoe mbola hisy zaza indray avy amin'ny Sara zany. Zay nge ny tiany tenenina amin'izany. De toy izany le teny, ary hoy Andriamanitra, tsia. Izy zany mba naniry toy ke engany mba ho Ismaela no ela velona eto anatrehanao. Fa hoy Andriamanitra, tsia. Tsia avy amin'ny Ismaela no hitahina ny firenena rehetra. Tsia. Engany ka Ismaela no velona eto anatrehanao. Ary hoy Andriamanitra, tsia. Fa Sara vadinao hiteraka zazalahy aminao, ary ny anarany dia ataonao hoe Isaka, ary ny fanekeko ahoriko aminy ho fanekena mandrakizay ho amin'ny taranany faramandimby. Ahoana tsara hozy izy? Tsia fa Sara vadinao hiteraka zazalahy, tsy Ismaela hozy izy no ela velona anatrehaka. Tsia fa Sara vadinao hiteraka zazalahy aminao, ary ny anarany dia ataonao hoe Isaka, ary ny fanekeko, eo le fanekena zany hoe amin'ny taranako ao no hitahina ny firenena rehetra. Ary ny fanekeko ahoriko aminy ho fanekena mandrakizay. Fanekena mandrakizay zany aorin'Andriamanitra amin'ny Isaka, zanaky Sara, vady ara-dalàna ny Abrahama zany. Fa ny anankiray moa zany vady tsindrano zany le anankiray. Fa ny fanekeko dia ahoriko amin'ny fanekena mandrakizay amin'ny taranany mandimby azy. Ary ny amin'ny Ismaela dia efa nihaino anao aho. Indro efa nitahy azy aho ka hamary ny taranany sy hampitombo azy indrindra. Hiteraka andrina 12 izy satria efa notendreko firenena lehibe. Nefa na dia eo ary zany le izy hoe satria zanakao Ismaela. Ary tsaroko koa Ismaela noho ny amin'ny teninao. Dia ho ataoko firenena lehibe ihany koa Ismaela, ary hiteraka andrina izy. Fa ahoana izy? 120. Nefa ny fanekeko ahoriko amin'ny Isaka izay hiteraka Sara aminao raha avy ny taona toy izao. Zany hoe afa-kery taona zany. Dia hiteraka Sarai, hiteraka ny Isaka. Dia mbola nampatsivin'Andriamanitra fa ny fanekeko ahoriko amin'ny Isaka izay hiteraka Sara aminao raha avy amin'ny taona toy izao. Avy amin'iza zany le fanekena? Avy amin'ny Isaka zany le fanekena. Avy amin'ny Isaka zany le fanekena. Ny fanekena zany nanao teny fikasana, nanome teny fitahiana Andriamanitra ho an'i Ismaela zanaky Agara. Fa ny fanekena izay naorin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, izy niala tany arana, ny teny nanao hoe aminao no hitahiana ny firenena rehetra. Dia tsy amin'ny Ismaela no nanaovana ny fanekena io, fa tamin'ny Isaka no nanaovana ny fanekena io. Ary eto i Abrahama dia niteny tamin'Andriamanitra nanao hoe engany Ismaela ka ho ela velona eo anatrehanao izy. Fa tsy hoe amin'izany zaza izay nitenenao omena anazy indray zaty efa 100 taona zao, ary Sara 70 taona. Fa hozy Andriamanitra, tsia fa Sara vadinao hiteraka zazalahy aminao, ary ny anaorany toa Isaka, ary ny fanekeko dia ahoriko aminy ho fanekena mandrakizay. Zany amin'ny Isaka no hanorenako ny fanekeko. Fa satria no fa nitaraina tamiko ny amin'ny Ismaela, dia zao ho tahiko firenena lehibe ihany koa izy, ary hiteraka andrina izy. Zay no fitahiana izay ho ataoko aminy. Fa ny fanekeko kosa dia ho ahoriko amin'ny Sara fa hiteraka zazalahy izy. Ary ny antarany dia atao hoe Isaka, ho fanekena mandrakizay. Eo zany vitany naory tanteraka zany le izy. Tonga tokoa ary le afa-kery taona. Dia nanahoana? Tsaroan'Andriamanitra i Sara dia niteraka zazalahy zany izy. Jerentsika aty amin'ny 120 aty zany, jerentsika 120.
ny 9 ka hatramin'ny 7. Toko 120 ka hatramin'ny 7. Ary Jehovah namangy any Sara araka ilay efa nolazainy, ary dia nataony Jehovah tamin'ny Sara araka izay efa noteneniny. Dia nanananaka Sarai ka niteraka zazalahy tamin'ny Abrahama rehefa antitra izy tamin'ny fotoana izay efa nolazain'Andriamanitra taminy. Ary ny anaran'ny zanany izay teraka ilay nateraka Sara taminy dia nataony Abrahama hoe Isaka. Ny anaran'ilay zany teraka tokoa ary Sarai araka izay teny nolazain'Andriamanitra taminy, namangy azy Jehovah. Dia inona ary eo amin'ny 5 dia zao no voasoratra. Ary efa 100 taona Abrahama raha niteraka ny Isaka zanany. 100 taona izy niteraka ny Isaka zanany io. Efa tena antitra dia tena antitra. Raha antsika amin'izao vanim-potoana zao mbola mahita olona 100 taona miteraka zany hoe nareo. Ny olona raha tsy mahatratra 100 taona fa maty alohan'izay daholo ny ankabeazany. Vitsy zany olona hoe mahatratra 100 taona zany. Nefa Abrahama eto 100 taona mbola niteraka. Sara 70 taona mbola niteraka. Dia vakitsika eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 17 dia inona ny teneniny eo? Rehefa niteraka zany Sara, satria Sara teraka ao anatin'ny faharetany iny, dia zao. Inona indray ny zavatra nitranga? Ny alina indray Agara. Ary tsy Agara ihany fa eo moa zany le hoe nifindrany amin'ilay zaza ihany koa zany le fisainan'ilay mamany tsinonako. Dia nanao ny omey any Isaka i Ismaela zany. Dia vakitsika ny 7 eo. Ary Sara nahita fa niomeny ny zanaka Agara Egyptianina izay efa naterany tamin'ny Abrahama. Dia hoy izy tamin'ny Abrahama, roa io andevy-vavy io sy ny zanany, fa ny zanako io sy ny andevy-vavy tsy iray lova amin'ny zanako dia Isaka. Roa ihany io andevy-vavy sy ny zanany. Manahoana moa i Sara mahavita manao an'izany? Kefa nahazo zaza izy ko. Hoe ty zany no hitahin'i Jehovah tsy hisy ilanany Ismaela tsony zany. Allo izy andeha. Roa izy. Fa moa hoe mahafaly an'i Abrahama zany. Tsy faly amin'izany mihitsy Abrahama, ko zanak'i Abrahama ange Ismaela. Iza ny olona nandroaka ny zanany zany? Mafy zany. Fa ny Sara dia zao alefa ho any io andefy-vavy sy ny zanany fa tsy miara mandova amin'ny zanako io. Hoy izy tamin'ny Abrahama, roa io andevy-vavy sy ny zanany fa ny zanaky ny andevy-vavy io tsy iray lova amin'ny zanako dia Isaka. Fa ratsy teo mason'ny Abrahama indrindra izany teny izany noho ny amin'ny zanany. Kanefa n'izao i Sara miteny an'io kay tsy tenin'ny Sara io teny. Fa Andriamanitra mihitsy no nampitenin'ny vavan'ny Sara hoe alefa mandeha i Agara sy ny zanany. Tsy tenin'ny Sara fa Andriamanitra mihitsy no nampitenin'ny vavan'ny Sara. Na dia ratsy teo amin'ny Abrahama ary zany dia inona ny zavatra nitranga tokoa? Eo amin'ny 12 ary hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama, aoka tsy ho ratsy eo masinao ny amin'ny zaza sy ny andevy-vavany, fa izay rehetra lazainy Sara aminao dia ekeo ny teniny, fa avy amin'ny Isaka no antsoina izay taranaka ho anao. Andriamanitra mihitsy miteny any Abrahama, izay lazainy Sara dia teny ekeo ny teniny. Zany hoe Andriamanitra mihitsy zany nampitenin'ny vavan'ny Sara tenin'izany zavatra zany, roa io andevy-vavy io sy ny zanany. Na dia mafy tamin'ny Abrahama zany, iza ny lehilahy vita andaony zanany zany. Mafy zany. Inona ny antony? Dia Jehovah ihany no miteny an'ilay izy. Ahoana izy teo? Fa izay rehetra lazainy Sara aminao dia ekeo ny teniny, fa avy amin'ny Isaka no antsoina izay taranaka ho anao. Inona ny anton'ilay hoe andefasana ny Ismaela zany hiala teo amin'ny Abrahama? Satria avy amin'ny Isaka ozy izy no azafady izy teo tsy hitako indray le teny teo. 12 dia ozy izy, fa izay rehetra lazainy Sara aminao dia ekeo ny teniny, fa avy amin'ny Isaka no antsoina izay ho taranaka ho anao. Avy amin'ny Isaka no antsoina izay taranaka ho anao. Ekeo ny teniny. Satria ny taranaka izay nantsoina ho anao tsy avy amin'ny Ismaela, fa avy amin'ny Isaka no antsoina izay taranaka ho anao. Eto zany dia mazava mihitsy le teny hoe ny teny fikasana zany dia zao nomenan'izy le teny fikasana, tsy nomenan'ny Ismaela ny teny fikasana
fanomena any Isaka. Inona moa mahatonga antsika miresaka ny hoe Isaka sy Ismaela? Satria ny fivavahana musulman zany dia zao hoe avy amin'ny Ismaela no niavian'ny fivavahana musulman. Satria taranaka Ismaela le mpaminany antsoina hoe Mohamad na hoe Mahome zany. Ary ny kristianina na Jesosy Kristy dia avy amin'izy, avy amin'ny Isaka no niavian'i Jesosy Kristy. Ka eto Andriamanitra no miteny, fa tsy izaho no miteny, Andriamanitra no miteny eto. Avy amin'ny Isaka. Avy amin'ny Isaka no antsoina zay taranaka ho anao izy. Avy amin'ny Isaka ny taranaka zay antsoina ho anao, nefa ny zanaka ny andevavy kosa dia ataoko firenena satria teraka ao ihany izy. Tsy ho adiniko izy ho ataoko firenena izy. Fa avy amin'ny Isaka ny taranaka iantsoina ho anao izy. Eo zany le izy. Eo zany Andriamanitra nametraka tsara avy amin'ny Isaka le teny fikasana. Fa tsy avy amin'ny Ismaela izany. Tanteraka ary ve io fitahinan'ny Ismaela io hoe ho ataoko firenena lehibe izy ary hiteraka andrina izy, dia tanteraka tokoa izay, satria ty amin'ny Genesis 7:7 aty izy, dia inona ny zavatra resahany? Raisitsika kely aty amin'ny Genesis 7:7. Dia renantsika Genesis 7:7 ny 2:20. Dia inona ny zavatra voasoratra eo? Genesis 7:7 2:20. Dia araka le teny fikasana nataon'Andriamanitra taminy le nseho ny anjely izy. I Agara zany tam'le nitsokany mpanompo vaviny, dia ozy izy ary ny amin'ny Ismaela dia efa niaino anao indro, efa hitay azy aho, ary ahamaro ny taranany sy ampitombo azy indrindra, hiteraka andrina 12 izy, satria efa notendreko ho firenena lehibe. Zany hoe niteraka andrina 12 izy. Zay zany ny taranaka io, zay le hoe hiteraka andrina dia andrina 12. Dia aty amin'ny 520 dia hitantsika tokoa ireo andrina 12 ireo aty amin'le 520 ny 7:7. Genesis 5:7 ny 7:7 ka hatramin'ny 9:40. Genesis 5:7 ny 7:7 ka hatramin'ny 9:40. Dia zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izao ny anaran'ny zanakalahin'i Ismaela, araka ny anarany sy araka ny taranany: Nebaiota, lahy matoan'i Ismaela, sy Kedara, sy Adbela, sy Mibsama, sy Misma, sy Doma, sy Masa, sy Adada, sy Tema, sy Jetora, sy Nafisy, ary Kedema. Izy ireo no zanakalahin'i Ismaela, ary ireo no anarany araka ny voany sy ny tobiny, dia andrina 12 araka ny firenena. Dia andrina 12 izy araka ny firenena. Niteraka andrina 12 zany izy. Amin'ny teny frantsay moa zany azy hoe 12 prince zany. Aiza izy ireo no mipetraka? Aiza no nametrahan'Andriamanitra azy zany? Genesis 1:20 no miteny an'izay. Genesis 1:20 7:7. Genesis 1:20 ny 7:7 ka hatramin'ny 1:20. Ary ren'Andriamanitra ny feon'ny zaza, dia niantsony Agara ilay anjelin'Andriamanitra. Zany hoe rehefa voaroaka niala teo amin'ny Abrahama zany i Agara sy Ismaela teto, dia lasa zareo nandeha. Dia nitomany ny zaza tany anefitra zany, dia ren'Andriamanitra niantsony. Ary ren'Andriamanitra ny feon'ny zaza dia niantso any Agara ilay anjelin'Andriamanitra tany an-danitra ka nanao taminy hoe: ino izato manjo anao Agara? Aza matahotra efa ren'Andriamanitra ny feon'ny zaza eo amin'ny toerany, mitsangana, reny no zaza ka tatana, fa ataoko firenena lehibe izy. Dia ampahiratan'Andriamanitra, dia nampahiratan'Andriamanitra ny masony Agara ka nahita lavaka fatsakana izy, ary lasa izy dia nameno rano nisy ny hoditra ka nampisotro rano ny zaza. Ary nomban'Andriamanitra ny zaza dia nitombo izy, ary nonona tany anefitra izy, ka nohony efa lehibe dia tonga mpandefa tsipika, ary nonona tany anefitry parana izy, ka nakany reniny vady avy any amin'ny tany Egipta izy. Ahoana izy? Dia nonona tany amin'ny efitry parana izy. Tany amin'ny efitry parana no nipetrahany zany. Any amin'ny aiza ny toerana misy an'io? Any amin'ny Moyen-Orient io efitry parana io. Any amin'ny côté-ny Arabie Saoudita iny zany misy an'izany efitry parana zany. Raha tsy diso
zay ny fadidiko any tsy fantatra hoe raha mijery sika de mety hitatsika any fa any Moyen-Orient misy an'izy io ary raha tsy diso de any amin'ny Arabie Saoudite iny zany misy an'le hoe hevitry parana izany. Any zany izy no mipetraka de avy amin'ny taranaka Ismaely reo ray am'ireo prince roa amby folo reo na 12 andrina reo zany avy am'ireo no nivoahan'ilay mpaminany antsoina hoe Mohamada zany amin'ny zareo musulman izany. Ka eto nefa raha ny baiboly no jerena de zao inona ny azony Ismaela tamin'Andriamanitra? Teny fitahina no nomena ny Ismaela fa tsy teny fikasana. Fa ny teny fikasana hitantsika teo de nomena an'iza le teny fikasana? Nomena any Isaka le teny fikasana. Hoe avy amin'ny Isaka no hitahina zany ny firenena rehetra. Satria avy amin'ny Isaka ozy izy no vakitsika kely angelo eo amin'le raisitsika teo hoe ao amin'ny andininy toko fa 120 izy iny raha tsy diso toko fa 120 ny andininy 12 verenantsika kely toko fa 120 ny andininy 12 de ahoana izy Andriamanitra teo? Andriamanitra mihitsy no miteny eto de ozy izy toko fa 120 andininy 12 de eo amin'le tapany faharoa de ozy izy fa izay rehetra zay nsara aminao de ekeo ny teniny fa avy amin'ny Isaka no antsona zay taranaka ho anao. Fa avy amin'ny Isaka no antsona zay taranaka ho anao. Fa tsy hoe avy amin'ny Agara zany. Fa henoko ny fitarainanao mikasika ny Ismaela satria zanakao ihany izy fa ho ataoko firenena lehibe koa izy. Ataoko firenena lehibe izy fa amin'ny Isaka no taranaka antsona ho anao. Amin'ny Isaka no anorenako ny fanekeko ho Jehova. Verenantsika kely mihitsy zay. Avy amin'ny Isaka no anaovanako fanekena aminao ho Jehova. Vakitsika amin'ny toko fa 17 verenantsika kely. Toko fa 17 izy io. Andininy fa 7 tapany faharoa. Toko fa 7 toko fa 17 andininy fa 7 tapany faharoa de ino ny zavatra teneniny eo? Ary ny fanekeko aoriko. Vakitsika mihitsy ny andininy fa 7 ray manontolo tsy manino. Ary hoy Andriamanitra tsia fa sarà vadinao hiteraka zazalahy aminao ary ny anarana atao hoe Isaka. Ary ny fanekeko aoriko aminy ho fanekena mandrakizay ho amin'ny taranany faramandimby. Eo zany hoe ny fanekena zany de nanino naorina zany tamin'ny alalan'ny Isaka izany. Eto zany ny fanekena de hoe amin'ny Isaka. Ka ny zavatra misy ary de ty. Zavatra misy de zao. Na de naorina tamin'ny Isaka ary ny fanekena, inona nefa ny zavatra nitranga? Mbola nandalo fizahan-toetra mahamay indray Abrahama tao aorianan'io fotoana io. Efa lasa zany Ismaela tsy nananjanaka intsony. Tsy hoe tsy nananjanaka, lasa Ismaela tsy nanana Ismaela intsony Andriamanitra fa Isaka ny teo am-pelatanany. Rehefa teo am-pelatanany nefa Isaka ny antombo ihany koa ny alehibe Isaka zany. Satria amin'ny Isaka no anorenana ny no anaovan'Andriamanitra fanekena zany ny amin'ny taranaka ao. Nanorenan'Andriamanitra ny fanekena. Ny zavatra nisy nefa de zao, ny zanan'Andriamanitra toetra indray Abrahama. Atero ahy Isaka, ataovy fanatitra ao Jehova. Eo indray aloha i Abrahama de boda indray ny loha zany hoe ahoana indray rety zavatra ty. Mbola hoe esorina amiko indray ve zany Isaka nefa hoe efa aminy no anorenanao ny fanekena. Hoe esorina amiko indray ve zany Isaka nefa aminy no anorenana ny fanekena. Mafy zany. Genesis 12 indray ny tatsika an'izay tantara zay zany. Eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny 19. De andininy voalohany vakitsika. Genesis 12 de ny andininy voalohany ka hatramin'ny 2. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka izany zavatra izany dia nizahan'Andriamanitra toetra Abrahama ka hoy izy taminy ry Abrahama. Ary hoy izy inty aho, ary hoy izy ento ny zanakao, ny lahy tokanao izay tianao de Isaka, makanesa any amin'ny tany Moria, ary etero any izy ho fanatitra dorana eo amin'ny tendrombohitra anankiray izay nolazaiko aminao. Mafy ho an'i Abrahama zany. Tsy moramora zany kanefa zao Jehova no niteny de nanino?
nanaiky Abrahama eny ary zany fa de ho ataoko le izy zany andininy fahatelo ary ny fomaraina koa Abrahama dia nanisy laselom-borikiny ka nitondra ny zatoviny rolahy koa niaraka taminy sy Isaka zanany ka namaky niazo kitay hataina amin'ny fanatitra dorana izy dia niainga ka nakany amin'ny tany izay fanlazain'Andriamanitra taminy. Lasa izy mafy zany fa lasa izy tonga teo amin'ny toerana ary zay anaovana fanatitra amin'izay zany dia naseny janona le mpanompon'ny rolahy tery lavitra tery fa lasa izy sy Isaka niakatra. Rehefa niakatra teo niakatra teny an-tendrombohitry Moria izy dia inona ny zavatra nitranga teo nanontany azy Isaka orikaiky reto ny kitay fa aiza ny fanatitra dia hoy izy Abrahama Dieu pourvoira hozy izy Andriamanitra hozy izy no manomana an'izany hozy izy fahazamana Andriamanitra no manomana dia lasa zareo rehefa tonga teo amin'izay fatoriny i Abrahama ny tanany Isaka sy ny tongony eo Isaka koa vao tia zaka ny fanatitra zany dia ahoana zany samy mitomany teo izy mianaka zany mitomany mafy zany dia nanatitra ny Isaka ho atao fanatitra i Abrahama naka ny antsy izy andeha haninitra ny tanany iny rehefa napetrany teo ambonin'ny alitara zany ny kitay dia natainginy teo ambonin'ny kitay Isaka naka ny antsy i Abrahama andeha hamon'ilay fanatitra zany dia tonga ny anjelin'i Jehova nanakana any Abrahama tsy haninitra ny tanany amin'ny zaza jerentsika kely zay dia hono izy 9:1 fa niantso azy ilay anjelin'i Jehova tany an-danitra ka nanao hoe ry Abrahama ary hoy koa izy ity aho dia hoy izy aza maninitra ny tananao amin'ny zazalahy ary aza maninina azy akory ianao fa hitako zao fa matahotra an'Andriamanitra ianao ka tsy narovanao tamiko ny zanakao dia ny lahy tokanao. Ary Abrahama niherika nijery ka indro nisy ondrolahy teo ivoany voasangotry ny kirihitr'ala ny tandrony dia lasa Abrahama ka naka ny ondrolahy ary nanatitra azy io fanatitra dorana ho solony zanany. Niantso azy ilay anjelin'i Jehova ry Abrahama aza maninitra ny tananao amin'ny zazalahy ary aza maninina azy akory ianao fa hitako zao fa matahotra an'Andriamanitra ianao ka tsy narovanao tamiko ny zanakao lahy dia ny lahy tokanao. Hita izao fa matahotra an'Andriamanitra ianao. Nizahan'Andriamanitra toetra hoe hatraiza ny fitiavany Abrahama an'Andriamanitra. Vonona ve Abrahama hanolotra ny lahy tokana io. Jereo tsara zany hoe ny lahy tokany Abrahama no natolony ho an'Andriamanitra. Zay tiany tena farany tiany satria ny lahy tokany Ismaely fa tsy otsony efa io zany lahy tokany Abrahama. Nefa izy Andriamanitra atero fa noho ny Andriamanitra dia nateriny zany. Firifiry amintsika koa amin'izao fotoana izao manana io lahy tokana io. Za tsy miteny hoe ny zanantsika ao trano atero fa le lahy tokana tiako tenena eto misy zavatra zay tiantsika eo amin'ny fiainantsika. Manakana antsika tsy hanompoantsika n'Andriamanitra. Azo antsoina hoe lahy tokana daholo ireny zavatra tiantsika ireny. Manakana antsika tsy hanompo an'Andriamanitra. Vitantsika ve ny manatitra ny lahy tokantsika iny ho an'Andriamanitra. Tiantsika mihoatra noho ny lahy tokana iny ve Andriamanitra. Vitantsika ve ny manaikitra an'izay eo alohantsika. Io tantara io fantatsika avokoa io. Fa raha tsika no mandeha amin'izay toerana izay vitantsika ve manatitra an'izay lahy tokana izay. Dia anjarantsika samy mametraka fanontaniana any an-tokantrano any hoe ahoana. Voaisitsika ve lahy tokana eo amintsika io. Manakana antsika tsy hanompoantsika an'Andriamanitra io. Fa ny Abrahama dia naterina na dia fitiavany ary ny fony zanany lahy tokana. Any tena tiany Abrahama Isaka. Fa eto nefa dia mbola hoe atolotra atao fanatitra ho an'i Jehova. Nanaiky ny tenin'i Jehova Isaka. I Abrahama. Hitantsika teo fa i Abrahama, tsy Abrahama fa Ismaela, zanaky Agara, tamin'ny Abrahama dia zao hoe niteraka 920 ary nipetraka tany amin'ny efitrim-parana no misy azy. I Abrahama kosa nefa rehefa niteraka ny Isaka
de zao hoe amin'ny Isaka no tahina ny firenena rehetra ozy izy Andriamanitra zany tamin'ny Abrahama satria Andriamanitra mihitsy no niteny. De zao rehefa niteraka ihany koa zany Isaka satria efa hitantsika teo efa tsy natao efa velona Isaka zany fa tsy natao sorona fa zanak'ondry no natao sorona teo amin'ny toeran'ny Isaka zany. Novonjen'Andriamanitra Isaka mba tsy ho faty fa nanehoana le fitiavan'Andriamanitra hoe atraiza le fitiavany nanehoana le fitiavany Abrahama hoe atraiza le ny fitiavana i Abrahama an'Andriamanitra zany. De rehefa niteraka ihany koa zany Isaka taty aoriana de niteraka ny Jakoba sy Esau. Niteraka any Jakoba sy Esau, kambana zany izy ireo. Ka Esau zany ny zokiny ary Jakoba no zandriny. Zavatra nisy nefa de zao hoe ny teny fikasana de tsy mba tamin'ny Esau ihany koa no nataon'Andriamanitra zany fa tamin'ny Jakoba no nanaovan'Andriamanitra ny teny fikasana. Ka rehefa niteraka Jakoba de niteraka 12 lahy ihany koa izy. Ary avy amin'ireo 12 lahy reo no nahatonga ilay anarana hoe ny foko ny zanak'Israely 12 na hoe les 12 tribus d'Israël ozy izy zany. Ny fokon'ny Israely 12. Maninona moa no natsoina hoe Israely? Satria ny anaran'i Jakoba de novain'Andriamanitra natao hoe Israely. Ka ny taranak'i Jakoba zany no atsoina hoe zanak'Israely. De ireo zanak'Israely 12 lahy ireo zany avy amin'ireo ny foko 12 ny Israely. De tahaka ny Ismaely zany zay nanana andriana 12 de nanana ihany koa andriana 12 ihany koa zany i Jakoba izany. Marihana nefa fa zao avy amin'ireo andriana 12 reo no naninona? No niaviny Jesosy Kristy. Avy amin'ireo 12 tribus d'Israël reo zany nareo foko 12 ny Israël reo zany no niaviny no nivoahan'i Jesosy Kristy. Hitantsika teo hoe avy amin'le andriana 12 no nivoahan'i Mohamad teo amin'ny Ismaely fa avy amin'ny foko ny Israël 12 ihany koa no nivoahan'i Jesosy Kristy. De iza tamin'ireo foko 12 reo ary no nivoahan'i Jesosy Kristy. De jerentsika kely hoe iza daholo moa reo foko 12 ny zanak'Israely reo. Aty amin'ny Genesis 5:30 no ahitantsika an'izay. Genesis 5:30 fa mamaraparana lesona ihany zany tsika. Genesis 5:30 no ahitantsika an'izay zavatra zay zany. Genesis 5:30 de ny andininy telo amby roapolo. Genesis 5:30 de ny andininy 13 no jerentsika. Andininy 13 ka hatramin'ny 420. Andininy 420 ka hatramin'ny 420 izany. Ary ny zanak'alahy Jakoba dia 12 mirahalahy. Ny zanak' Lea dia Robena, lamatoan'i Jakoba, sy Simeona, sy Levi, sy Joda, sy Isakara ary Zebulona. Ny zanak'Israely kosa dia Josefa sy Benjamina, ary ny zanak' Bila, ankizivavin-Israely kosa dia Dana sy Naftaly, ary ny zanak' Zilpa, ankizivavin' Lea kosa dia Gada sy Asera. Ireo no zanak'alahin'i Jakoba izay naterany tany Mesopotamia. Ary Jakoba nakany amin'ny Sakarainy. Zafady kely vetivety amin'ny 20 tsika teo zany. Averiko tsara le izy teo. Ary ny zanak'alahy andiny 17 ary ny zanak'alahin'i Jakoba dia 12 mirahalahy ozy izy. De marihana fa i Jakoba nanana vady anankiroa zany i Rachel sy Lea, na hoe Rael sy Lea zany. De nanana vady tsindrano anankiroa ihany koa izy. De Bila sy Zilpa zany ny vady tsindrano anankiroa. Ka ny zanany tamin'izy efatra reo zany de 12 ny isany. De iza daholo le anarany teo ny teneniny zany le anarany teo. Tamin'le azy izy Robena, Simeona, Levi, Joda, Isakara, Zebulona. Tamin'ny Rael indray Josefa sy Benjamina. Tamin'ny Bila, Dana sy Naftali. Ary tamin'ny Zilpa, Gada sy Asera. Zay zany reo zanany 12 mirahalahy zany reo zanak'i Jakoba tamin'ireo vadiny ireo izany.
I Jesosy nefa dia avy amin'io taranaka io, avy amin'ireo 12 ireo no nivoaka. Avy aiza tamin'ireo 12 ireo ary Jesosy no nivoaka. Zany hoe reo zany no antsoina hoe fa mariako tsara, reo zany no antsoina hoe taranak'Israely zany. Reo 12 lahy reo zany no atao hoe taranak'Israely. Satria zanak'Israely ireo. Satria ny anaran'i Jakoba dia antsoina hoe Israely. Izay no mahatonga ny hoe Israely zany. Dia tao zany Jesosy no nivoaka. Tao amin'ny foko 12 io zany no nivoahan'i Jesosy. Averitsika kely, miverina kely tsika. Ny fanekena hoy izy Andriamanitra. Ahoana izy Andriamanitra tary amin'ny amaranantsika lelesona zany tary amin'ny toko 12. Amin'ny taranaka ao no hitahina ny firenena rehetra. Dia rehefa nomena ny fikasana, ny teny fikasana tamin'ny Isaka, dia hoe aminao no anorenako ny fanekeko Jehova. Ary amin'ny Isaka ny taranaka madio anao izy Jehova. Zany hoe avy amin'ny Isaka zany. Dia Isaka nefa niteraka. Dia niteraka roalahy izy. Dia tamin'ireo roalahy reo, Jakoba no nifidian'Andriamanitra izay antsoina hoe Israely. Ary niteraka 12 i Israely. Dia hoe lasa ireo no antsoina hoe zanak'Israely. Ary avy amin'ireo foko 12 ireo, avy amin'ny taranak'Israely no nivoahan'i Jesosy Kristy. Dia izao no ilazana azy aty amin'ny Galatiana. Satria eo ilay hoe fahatanteran'ilay teny fikasana izay resahantsika mantsy. Galatiana 4:7. Galatiana 4:7 dia izao no teneniny ato eo amin'ny 5:12. Ahoana ary ny fahatanteran'ilay faminaniana zany hoe avy aminao no hitahina ny firenena rehetra. Tanteraka ary ve zany zay sa tsy tanteraka zay? Dia izao no teneniny ato amin'ny 5:12. Toko 7 ny 5:12. Ary tamin'ny Abrahama sy ny taranany no nilazana ny teny fikasana. Miverina indray zany eto le resaka hoe teny fikasana. Ary tamin'ny Abrahama sy ny taranany no nilazana ny teny fikasana. Io hoe sy ny taranany io taranaka teneniny io, Isaka no nitenenina tamin'io fa tsy Ismaela. Zany hoe avy amin'ny Isaka zany no ny teny fikasana. Dia toy izany le teny. Ary amin'ny Abrahama sy ny taranany no ilazana ny teny fikasana. Tsy lazaina hoe ary ho an'ireo taranaka. Tsy hoe izay taranak'i Abrahama rehetra avy amin'ny Isaka akory. Dia avy amin'ireo ihany koa ny fikasana hozy izy. Fa raha ny tenan'io zany Andriamanitra hoe amin'ny taranaka ao no hitahina ny firenena rehetra, dia olona anankiray monja no lazainy amin'izay. Iza io anankiray monja amin'ny taranak'i Abrahama io zany, izay mivoaka avy tao amin'ny Isaka, izay nivoaka avy tao amin'ny Jakoba izay antsoina hoe Israely, izay nivoaka avy tao amin'ny firenen'ny Israely. Iza io olona tokana hitahina ny firenena rehetra io? Dia averintsika ilay vaky teny 9:12. Ary tamin'ny Abrahama sy ny taranany no ilazana ny teny fikasana. Tsy lazainy hoe ary ho an'ny taranaka toy ny milaza ny maro, fa toy ny milaza ny anankiray. Ary ho an'ny taranaka ao dia Kristy izany. Avy amin'iza zany nanaovana ny teny fikasana avy amin'ny Abrahama? Avy amin'ny taranaka anankiray nivoaka avy tao amin'ny Isaka. Nivoaka avy tao amin'ny taranak'Isaka, tao amin'ny Jakoba, tao amin'ny Israely. Jesosy Kristy ozy izy. Tsy izany miteneny izany fa ny soratra masina no miteneny izany eto. Jesosy ozy izy io le teny fikasana zany ny tenen'ny Abrahama hoe aminao no hitahina ny firenena rehetra. Zay no mahatonga hoe le teny fikasana lehibe nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama zany, dia izao tsy maintsy avy amin'ny Isaka satria avy ao no nivoahan'i Jesosy. Fa tsy avy amin'ny Ismaely satria Jesosy tsy nivoaka tao amin'ny Ismaely mihitsy. Jesosy tsy nivoaka tao amin'ny Ismaely. Ka eto izy dia miteny, averina le teny, ary tamin'ny Abrahama sy ny taranany no ilazana ny teny fikasana. Tsy lazainy hoe ary ho an'ny taranaka toy ny milaza ny maro, fa toy ny milaza ny anankiray. Ary ho an'ny taranaka ao dia Kristy izany. Kristy zany. Kristy le teny fikasana efa nilazaina zany, nanomboka tany amin'ny Genesis zany nilazana an'izany.
amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra. Eo zany le mahasamihafa lehibe an'le zavatra nyresahantsika teo hoe mahasamihafa ny Ismaela sy Isaka ary mahasamihafa ny Mohamada sy Jesosy Kristy. Ao am' Jesosy no teny fikasana nataon'Andriamanitra ho hitahina ny firenena rehetra fa tsy avy amin'ny Ismaela. Na dia mpaminany ara zany i Mohamada amin'izareo musulman, tsy avy aminy no hitahina ny firenena rehetra, fa avy amin'ny Kristy no hitahina ny firenena rehetra. Izay no mahatonga antsika miverina foana amin'le teniny amin'i Jesosy manao hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana Kristy, tsy misy makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako ihany. Resahantsika tamin'ny maraina izy iny. Ka ianao zany tsy afaka hisaoty tamboho ianao tsy Jesosy no hitahina ny firenena rehetra, izy le teny fikasana ho famonjena zao tontolo zao. Ka raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy dia tsy misy famonjena, tsy misy famelan-keloka ho azonao, tsy misy. Fa zay indray zany lesifika tamin'ny teny ity, tapitra ny fotoana toy izantsika zay amin'ny faranantsika amin'ny heriny mikasika an'izay hoe fampitahana zay zany tamin'ny resaka hoe Ismaela sy Isaka, ny avian'ny Mohamada sy ny avian'ny Jesosy Kristy, ary avaiza ny teny fikasana dia hitantsika teo hoe avy amin'ny Jesosy Kristy no hitahina ny firenena rehetra. Teny fikasana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama izy io. Ivavakitsika hisaotra an'Andriamanitra ary. Ivavakitsika. Jehovah Andriamanitra ray io. Andriamanitra Abrahama ianao, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Mankalaza anao zay raha io, mideranao zay ary manome voninahitra anao. Eny mananatra avy ny anaranao. Misaotra raha io ny nampianaranao anay ny teninao tamin'ity an'ity. Lalina tokoa izany teninao zany ary sarim-patarina. Ary tsy fahendren'olona na fahalalan'olombelona fa mivamy fanainao rery ihany. Ka dia misaotra anao zay raha ny amin'ny asanao taminay tamin'ity an'ity, tamin'ny fitarian'ny fanainao masina anay, nampianaranao anay ny amin'ny izany teny fikasana izany, nomenao ny Abrahama izay tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy. Misaotra raha iny amin'ny fahazalavana lehibe izay nomenao anay, manamasinanay raha iny amin'ny teninao, ny teninao ny fahamarinana. Dia mankalaza anao zay raha io, mideranao zay ary manome voninahitra anao, eny mananatra ny avy ny anaranao zay raha io, hatramin'izao ka ho mandrakizay. Raha hisaraka eto indray ary zay amin'ity an'ity, dia meteza raha io hitahy anay tsirairay avy anie ianao amin'ny asa mandrarah rehetra izay ataonay. Arovy izay amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra Andriamanitro, amin'ny fakapanahy, ny filan'ny sy ny fandriana. Ary ataovy anatinay Andriamanitro ny fahatahorana ny fiainanao. Ary raha mbola hifampitaona ito indray izay ny amin'ny andro manaraka, dia eo am-pelantananao sady any Andriamanitro no hametrahanay izany fotoana izany mba tsy hisy harombaka azy eo am-pelantananao. Dia raina ny anaranao raha io, ankalazaina ny anaranao, mena voninahitra ny ianao hatramin'izao ko mandrakizay. Halleluja, halleluja. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no nanandratanay sy nanonanay izany vavaka izany raha eto anatrehanao. Amen. Dia izay indray fotoanantsika tamin'ny teny ity, voninahitra an'Andriamanitra rery ihany. Halleluja, halleluja. Dia amin'ny manaraka indray zany tsika mifampitaony. Ok, bye bye daholo ary.